amin'ny ankapobeny dia mahatratra 2,7 no isan'ny antota taratasy mpilatsahako fidiana voaray nanerana ny OVEC 7,1 telo Madagasikara. Amin'ireo dia atolotry ny tsy miankina latsaka amin'ny anaran'ny tenany manokana ny 7,5 ary dia atolotry ny atoko politika kosa ny 5,7. Nandritry ny fotoana ara-dalàna dia misy satria voalaza ny lalàna ny fandraisana ny fitarainana sy ny fitoriana avy amin'ireo mananjo anaky izany. Raika amby roapolo no isan'ny fitarainana voaray teto anivon'ny CENI ary dia nandraisana fanapahan-kevitra taorian'ny fandinihana teo anivon'ny fivoriam-be ny birao maharitry ny CENI. Vokatr'izay fivoriam-be izay dia amin'ireo antota taratasy mpilatsahako fidiana 2,7 voaray dia ny 3,7 no nekena fanaraka amin'ny lalàna fa ilatsaka hofidiana hosolom-bavam-bahoaka ary dia ny 9,50 kosa no nolafa. Ny antony fandava satria izay voalazan'ny lalàna tsy maintsy ampiarahana amin'ny antony mazava tsara ny fandavana ny antota taratasy mpilatsahako fidiana iray. Ireo amin'ny ankapobeny ny antony hita tao anatin'ireo antota taratasy nolavina ireo. Teo aloha zany ny antota taratasy mpilatsahako fidiana izay nahitana fa efa tsy madio ny bulletin laharana fahatelo na ny casier judiciaire. Teo ihany koa ireo izay ary io ny be indrindra ny antota taratasy mpifidianana, antota taratasy mpilatsahako fidiana izay tsy nahitana ny fanamarinana avy any amin'ny tahirim-bolam-panjakana fa nahavoaloha an'ilay 5 tapitrisa ariary. Ny antony fahatelo dia teo ireo izay antota taratasy mpilatsahako fidiana nahitana pitsopitsony tsy feno, tao tsy nisy certificat de nationalité, tao tsy nisy antota taratasy hafa toy ny certificat de résidence na ny manamarina fa ao anatin'ny nisy mpifidiana. Ary farany dia koa dia betsaka ihany koa ny tsy nahatratra, tsy tafapetraka tao anatin'ny fotoana ara-dalàna ny antota taratasy mpilatsahako fidiana. Ny fampitoana ara-dalàna moa zany dia ny talata 12 volana marsa tamin'ny 5 ariary dia mbola nanome 27 senia hatramin'ny alakamisy 14 volana marsa tamin'ny 5 ariary. Nisy ihany koa moa ny fitaraina avy amin'ny mpifidy izay nanolotra ny fitaraina ny amin'ny tokony andavana ny filatsahako fidiana izay nekeny tanivony OVEC. Ny amin'ilay antotanisa voalaza teo dia tsara ny ana-maria fa 5,1 tamin'ireo antota taratasy mpilatsahako fidiana teo ireo zany hoe ny 4,1 dia vehivavy avokoa ary ny 4,37 zany hoe 5,1 ny filatsahako fidiana dia lehilahy avokoa. Isan'ny mpilatsaka fidiana amin'ireo distrika farim-pifidianana 9,1 any Anosy dia toy izao: tsy misy aloha ny farim-pifidianana ka iray ihany ny filatsahako fidiana ao aminy, fa ny farafahakeliny kely indrindra taorian'ny fandinihana sy ny fanapahan-kevitra no raisy ny birao maharitry ny CENI dia 2 ny antota taratasy mpilatsahako fidiana kely indrindra ary tao Ambatomainty sy Morombe no nahitana izany. Ny mpilatsako fidiana eo anelanelany 3 ka hatramin'ny 9 dia misy distrika 3,10 no ahitana an'izay. Ny mpilatsaka fidiana 7 ka hatramin'ny 12 dia 7,20 distrika ahitana an'izay. Ny mpilatsaka fidiana 3,20 dia 3 distrika misy an'izay dia Arivonimamy, Antananarivo, Voaimary. Tsy misy ny 4,20 dia 5,20 dia anankiray tao Mahajanga voalohany dia candidat 5,20 no latsaka ary ny tao Ambatondrazaka no nahitana mpilatsako fidiana be indrindra dia 7,20 no mpilatsako fidiana nekena ny
ny filatsara.